Mikasika ny raharaha izay nahafatesana ny Trisha sy Raisa dia tsara ny mitondra izao fanazavana manaraka izao mba tsy ho tompotrano mihony ny vahoaka malagasy. Anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpitandro filaminana ary efa misy ireo olona voasambotra atao famitorana amin'izao fotoana izao. Mbola mitohy anefa ny fikarohanareo olona izay heverina ho manana andraikitra mivantana na ankolaka amin'izao famonoana azy irovavy izao. Tsara ny manamarika fa misy aloha ny famitorana lalina izay ataon'ny mpitandro filaminana izay vao mirosy amin'ny fisamborana olona izy ireo sy ny famitorana ireny olona voasambotra ireny. Amafisina eto ihany koa fa voararanlanana ny mamoaka ny anarana ny sarin'ny olona iray izay mety ho voaroiroy anatina raharaha iray eny amin'ny tambajotra serasera na eny amin'ny haino vaky jery satria azadino fa heverina ho toy ny tsy meloka ny olona iray rehefa mbola tsy misy didim-pitsarana raikitra manameloka azy. Miara-miasa akaiky moa ny fitsarana sy ny eo anivon'ny brigady kriminella amin'ireo fandikambin-dalàna rehetra. Anisan'izany ireto raharaha anankiroa namonoana ny Trisha sy Raisa ireto. Ho anareo vahoaka izay manana loharanom-baovao mikasika an'ity raharaha ity, satria dia tena ilainay indrindra izany mba ahafahanay mamita atsakany sy andavana ny fanadihadiana sy ahafahana mahita ny marina rehetra. Aloha raha soloana mihitsy fa tsy atao mpitandro filaminana intsony. Aloha atao hoe mpiaro ny fanjakana, mpiaro ny mpitondra sy mpiaro ny kianjan'ny 13 Mey. Zay ngamba malaza azy. Satria rehefa misy zavatra, rehefa mihetsika ilay vahoaka malagasy any amin'ny toerana izay misy azy, tonga tsy atsona, tena tsy mbola nisy tonga tsy atsononareo amin'ny kianjan'ny 13 Mey io. Marina zany, aza mbo mandainga. Dia avy eo nefa le olona tsy eo dia eo nareo dia manao lido. Tadio fa misy vola mandeha ao anatin'iny, fa nareo tsy tonga fotsiny eo. Ny zavatra fakafakaitsika aloha dia tsotra. Nanerana amin'ny Madagasikara ny tsy fisin'ny fahalemana. Nisy fanafiana tery Andavamamba, nisy olona avy nanatitra ny zanany teny amin'ny hôpitaly dia nividy an'ireo aérosol le fatao makarivotra le hoe tsy ampirivotra le zaza miaraka amin'ny vola sy ny volamena dia hiditra ao anatina garazy izy, tonga ny entana nafika azy. Nisy fanafiana tany talata volon'ondry, tratra teo ampakanan'ilay jog, ilay ranamana dia nitsoka maty teo eo. Be dia be re olona, mbola misy fanjakana avy eto aloha. Zay ny fanontaniana. Misy fanjakana avy eto. Za tena maniry mihitsiny, zay rahanareo eto dia mba raisina aza amin'ny teny fa tonga dia tongonareo hoe tonga ato zay dia hiresaka. Amin'izay tsy misy le fanontaniana homanina fa tonga dia samy tonga dia fatsiny mandeha eto hoe. Le tena marina ny avoakantsika eto satria ny vahoaka malagasy mandrendriranantsy. Nareo ny navoaka ny VCR raha nampiambiny. Dia le vahoaka malagasy dia ireo tsarany. Ao anatina tokantrano izy misy manafika. Mandeha eny an-dalana izy misy manatsatokantsy. Any am-pasana izy mbola misy mangalatra ny hoay zarany. Rariny sitsiny ihany neny zareo raha ohatra hoe dorany rehefa maty dia samy tsisy manana vovoka dia avy eo izy vovoka amin'izy amin'ireo. Hoe izy ary ty. Zany ny zavatra misy aina ny vahoaka malagasy ho amin'ny ankehitriny. Tena tsy hita intsony. Zany hoe amin'ny ankehitriny zany loraginisy dia mierikerika n'olona ohatran'ireny le voromailala reny. Rehefa mandeha ny dalana dia mierikerika, raha vao misy olona manaraka aoriana dia mierikerika. Satria nany matahotra. Ny sarababem-bahoaka amin'ny ankehitriny. Za aloha tsy mierikerika mihitsy satria za tsy mitondra ninina raha tsy hoe ngamba hoe le fomba firesaka mety zakan'ny olona dia zay anga. Nefa ny tsy niteny, za ny teny marina. Fa raha miteny marina indray kosa dia hafa zay Fa le tena hoe ny maraina teo zao dia kitihako le olona tonga dia avy hatrany dia mively amin'le poketra satria nena taitra le olona. So ihany le izy fa mba hoe fianakaviana. Fa raha zany ny olona hafa dia zavatra hafa ny mety iseho ny tantara. Miarabantsika avy any Morondava. Miaraka amin'le anina raha mahatonga le fomba le fahafatesany mera moa ambatsika an-drano. Io raha le tena marina zany tokony le tena akitera ro tokony sambory fa tsy le olo sambory fotsiny amin'io. Raha tsy nanao meloka tsy dia zay ro hiarehandro io ay manampy dia manampy fotsiny avao fa tsy mba mahakasy le saigny mahatsara anao le tena mpanao meloka ro sambory.
le voalohany mare zany le polisy sy ny raha tsy mahay ny asany akory tsy mba misy formation momba an'izany fa dia manampy sambosaly hanampy fotony zay raha ngary mampalahelo any tsy tokony voasambotra zany lasa samborina fotony zay rehefa dia resasady toerabetsaka. Maka sitraka anao anatin'izay fidirana mivantana izay anatin'ny fandarana dia onafandena isika amin'ity maraina ity zava-dehibe tokoa izay ambara teo izay ny zavatra misy ihany koa manoloana ny tranga rehetra manerana ny Madagasikara io tsy fisian'ny fahalemana io ary dia ao aloha rary nefa misy antso ao. Antso eo maheno ve? Ya lasa moa ny piainotsika ao anatin'izay. Ao arany momba le fandipalema raha voalohany le fandipalema aloha zany tena endrana or manarak'izay koa ny fitondràna fa tsy te vaky loha sy tsy mahasasaina tso fa ny ry amin'ny 15 mai raha iaro ry amin'ny 15 mai tena feno zareo nefa raha mba iaro ny vahoaka sy ny fananana ny tena mampalahelo mahazo ny vahoaka malagasy misy voaroba iry zao zany na sanatria mitondratondra vola misimisy kely take natake telo alina nefa tsara zany dia mampitahotra nge am'izao satria zavatra misydika zany dia fa zareo olona am'izao tena mampalahelo le izy fa le fanjakana raha reo fanjakana reo le terana momba na sécurité aza mety etanreo mafimafy fatany fotsiny fa raha iaro fitondrany reo tonga dia voalohany tena hoe voalohany mampalahelo le izy fa tsika voaka malagasy tokony eritreritana ahoana no tokony eritreretana sandiniana an'ity fiainan'ity fa 2025 zao tsy 2024 tsony 2024 mantsy sy teny 2023 sy ny tao aoriana retsaretsy fa raha mahita daholo fa tsisy mandeha tsisy manjary tsisy mandeha zay zavatra atao retsaretsy tsisy mandeha neny mpitondra dia re amin'ireny fomba fiten'ireny koa moa tsika raha lazainy olona fa mivovo aiza misy firenena ohatran'izany na tena hoe ray aman-dreny malagasy ampitovidina amin'ny biby nge zany tsisy alika tsisy faka mivovo tsisy anona mivovo le misy koa tsisy soratra mivovo tsisy biso mivovo tsisy kiso mivovo fa any alika any mivovo ka mieritserety tsika vahoaka malagasy fa zany zany zavatra efa tena mampalahelo sady tena enjany zany zavatra tena ny mpitony zany tsy haiko tsika raha mbola hoe inona mbola eritreretana an'izany fa zay fa dia makasitraka betabe anao i Marjona makasitraka anao hotoizatsika izay famakafakana izay ao anatin'ny tsy fisin'ny fahalemana manerana Madagasikara amin'ny akapobeany ary betsaka ihany koa ireo ao anatin'izay hoe mbola misy fanjakana veto Madagasikara sa inona ny tena zava-misy marina manoloana ny trangam-pirenena eto amintsika betsaka ireo mitaraina maro amin'ny olo-pirenena ihany koa amin'izao fotoana izao nefa mandry andrirana antsy tanteraka ao anatin'ny zavatra iainan'ny mponina amin'ny ankehitriny miarabanao fa tafiditra ianao hoeto ny fanehoan-kevitra anao any eritotoko dia mampalahelo aty amin'ny commune Vermanga district Mentrano ireo mpitandro filaminana indrindra ny eny tompoko miaramila ny mampalahelo dia ny tare fahalemana aty aminay vozavoza satria miaramila manao ny ataony mbola mitaky nefa efa ny député zaly zareo mbola mitaky andamin'ity dimetsy ariary koa nefa zareo miteny nalefa ny madame le député velony dia nefa mbola mitaky izay andamin'ity hoe dimetsy ariary isaky ny miaramila no andamin'ity naty anatin'ny commune dia zay mampalahelo mba manaingo ny tompona andraikitra any ambony mba andraindraikitra am'izay satria vary ety efa manahirana ny vahoaka arivo zao ny kapoaka nefa tsy hita hoina dia hovidina aza eny aty Vermanga district ny Maintrano makasitraka atsika avy any amin'ny distrikany Maintrano iny ao anatin'izay fanehoan-kevitra izay saika manerana Madagasikara izay tsy fisiny ny fahalemana ity ary maro ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao no mandry andriranantsy ihany koa manoloana ny tranga rehetra eto amintsika inona moa ny ilaina satria ho avy ihany koa zao ny fetin'ny fankalazana ny 24 volana Jona leo nazahoana ny fahaleovatena dia irantiranty avokoa zao ireo mpitana filaminana rehetra rehefa mahita an'ireny ny vahoaka malagasy tadidio fa ny vahoaka malagasy rehefa mahita an'ireny dia miteny izy hoe ay tena tokony ho mandry fehizay zany izahay fa ianareo ao anatin'ny mpitano filaminana no mahatsapa hoe tsy ampy ny isan'ny mpitano filaminana eto Madagasikara izay no mahatonga azy io fa ny vahoaka dia tokony homena
azy izay sehatra izay hoe avereno amin'ny isapokon'olona aloha sy ny isapokotany ny vatan-dehilahy fantatry ny any anatin'ny fokotany iny hoe reto ny vahiny eto anatin'ity fokotanina ity nisy foana teto amintsika ilay antsona hoe bokim-bahiny fa tsy nanao an'izany ntsony isika any ka ireo olona zay efa fantatra etsero rehefa mahita izy ao anatin'ny zavatra rehetra zay iainany de mahatsapy izy hoe ay ve tena le zao marina ny tena zava-misy ao anatin'izay sehatra izay de izay no mahatonga azy io lasa memenona ny vahoaka malagasy ary tsy metsy iny izy satria izy netehatra ny hoe misy foana izay olona afaka iaro azy zay sy mifananany nefa ny diindrisy moa fa tsy zay moa zany no ataon'ny fitondram-panjakana ho amin'ny ankehitriny fa zavatra fatateraka izay le averimberitsika eto foana hoe raiso ny andraikitra zay mifanandrify anareo ministry ny fahasalamana ianao zay mahakasika ny tsy fahasalaman'ny vahoaka malagasy no tokony ho jerena akaiky sy ny vahaolana mahakasika izany maritra ministry ny fiarovam-pirenena ianao arovo ny firenena malagasy manoloana ny tranga rehetra zay misy eto amintsika ministry ny serasera ianao ampitao amin'ny vahoaka malagasy zay tokony ho fantatry ny vahoaka malagasy fa tsy tompotrano miono izy manoloana ny tranga rehetra zay misy izany rehetrarehetra zany tokony ho fantaritsika ministry mponina ianao dia midiny fotony fa tsy midiny fotony fanabetare fotsiny eny fa le midiny fotony mamme ny vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy hoe inona le marary ny vahoaka malagasy ho amin'ny ankehitriny zao hita tsapa ny favoazana mahazo malagasy manerana ny nosy io amin'ny fiakaran-drano ary mbola betsaka ny rano miakatra amin'izao fotoana izao tokony apetraka zany ny zavatra misy tanteraka ao anatin'izay vao miala io de tapaka ny de ao anatin'izay sehatra izay ny hoe inona ny zavatra misy manoloana azy ity satria de fantatritsika tsara ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy amin'ny ankehitriny mandry tsy lavoloha ny saika ny vahoaka malagasy rehetra manerana any Madagasikara vao zany fa aza variny anareo any amin'ny hoe ianany ny tompon'andraikitra voalohany ao anatiny io ianany ny tompona fa samy tompon'andraikitra anareo matoa zany nareo no tendreny radioelandry nirina teo sy tsai kristian de misy andraikitra tokony ho raisinareo fa aza miandry fotsiny satria zay manko le efa mandeha ao amin'ny resaka ao anatinareo hoe raha tsy mahazo baiko zay avy aty amin'ny lehibe anay dia tsy afaka miteny de iza zany ny andrasanareo teny rehefa miteny nefa le vahoaka malagasy manoloana ny zava-misy sy ny tranga rehetra amin'ny marina dia ny hoe inona ny zavatra apetraka de apetraka nareo ny zavatra tsy izy le vahoaka malagasy izay io mahatonga an'le olana be io fa tokony apetraka ao anatin'ilay tokony ho izy tanteraka ny vahoaka malagasy manoloana ny tranga rehetra zay mipetraka ao anatin'izany de milamina rehefa samy mandray ny andraikiny de ny filoham-pirenena rehefa misy ny vahiny avy any ampitan-dranomasina rehefa misy ny dimaka any ampitan-dranomasina de izy fa tsy hoe akory ny andeha andro ny vehivavy na ny resaka momba ny fanampiana ny trabona na ny resaka momba ny fanavotana olona de ny filoham-pirenena te ametraka izy ary te iseho ampiseho atsika hoe mbola ity nefa de misy olona ao napetraka mavita an'izany asa izany izay io tokony ataotsika io tsy ny olona mihitsy ny olana eto amintsika eto Madagasikara zay ny tsy mampandroso atsika fa le rafitra mihitsy ny olana satria ny rafitra apetraka ny anankiray tsabahany anankiray ny anankiray dinganiny anankiray ny anankiray salovany anankiray izay io tsy mety eto amintsika io rehefa apetraka le rafitra hoe efa nisy foana zany ministry ny filaminam-bahoaka izany rehefa miova le mpitondra de miova ihany keo le ministra de manaraka le rafitra teo aloha foana tsy mbola nisy mihitsy ny fiovana rafitra tao anatin'le izy fa manaraka an'izay rafitra efa mipetraka hatramin'izay tao reo olona rehetra zay nitendrena teo de reo olona rehetra zay hoentin'ireo manaraka le rafitra izay efa mipetraka teto amintsika raha miaro ny vahoaka sy mifanana ianao de arovo le vahoaka raha tandroka aro ny vozony ianao de izay le izy fa tsy hoe akoriny hoe misy vahoaka eo misy fanafiana ary misy fatolona ary ataon'ny asan-jiola sy ny asan-dahalo de ministry ny fahasalamana midina any tsy tsabo le aliany nefa le olona efa maty de zany zavatra rehetrarehetra zany mila apetrakatsika mazava tsara izay le rafitra misy eto amintsika zay le fanohizana an'le rafitra zany satria inona ny antony isika eto de le ampipo diso toerana izany io mametraka le ampipo ao anatin'le izy zay ranga efa voatendry ao anatin'lay izy de tia ny andraikitra misy anay de tsy raharahiana le rafitra misy ao maninona nefa le atanatohatra ao ambaninao ohatra ianao ministra de le atanatohatra ao ambaninao rehefa mandingana anao de maninona le olona voasazy satria zay le rafitra efa mipetraka ao
dia tokony arahana zany zay rafitra zay hoe zao ny rafitra misy ao anatin'ity sehatra ity, izay arafitra ara-pitantanana misy eto Madagasikara zay no olana ary tsy nananana finiavana ataon'ny mpitondra zay mifandimby, fa samy manana saim-patana izy, samy manana zay lamina tiany arindra izy ao anatin'ilay izy, dia lasa le vahoaka malagasy no mitaintaina sy tsy mahita izay lalakombana. Inona ny anton'izay? Ny zavatra misy zany eto amintsika ao anatin'ny fanarahana ny rafitra sy ny fitsipika zay misy eto amintsika, dia rehefa napetraka tsika ke rehefa mifidy filoham-pirenena hatramin'izay ka hatramin'izao e, ny asan'ny filoham-pirenena dia misolo tena le vahoaka malagasy, maninona ary zay rafitra zay najaina, zay filoham-pirenena fandimby teo dia manaja an'izany. Fa maninona le rafi-pitantanana ao ambaniny? Ohatra izy hoe rehefa manendry ministra ohatran'ny tiky izy zao dia tena hita mihitsy hoe tsy atokisany raha Joelandry Nirina sy tsy Christian reto olona zay nitinendriny reto, fa napetrany fotsiny amin'le finamanana dia mihinana an'le fanjavaraka le volam-bahoaka. Zay io mavoatsika io. Fa raha napetraka tany amin'ny tokony ho izy io sy ny tany amin'ny tena hoe mandeha arak'izay lojika ny zavatra, dia mipetraka zany hoe tsy njaraina amin'izay manomboka eto vao tonga eo amin'le toerana. Izy anie tsy hoe vao mianatra ray e, efa teo izy tamin'ny tetezamita, teo izy tamin'ny nolanina, ary mbola eo izy. Dia anjaratsika zany no mampatsiahy an'izay rafitra izay hoe fa maninona moa ianao foana no hita amin'seho etseroa sady te hisehoseho amin'ny vahoaka malagasy. Tena porofony mihitsy hoe tsy manana fitokisana intsony amin'ireo olona zay notinendriny izy, dia tsy maintsy izy mandeha. Indrindra moa fa ny resa-bola dia mazava ny zavatra zay misy, hoe rehefa misy resa-bola dia iny mihitsy izy tonga, satria izay le tsy fahatokisana izay no mipetraka sy mamantsika ao anatin'ny tsikala-pietretany. Fa raha manana le tena zara asy izy dia mazava be ny lalaka izorana ao anatin'izay hoe ay misy ny zozo iainy antsika ny resaka momba ny trabona, ay dia midina avy hatrany manome baiko zany na tsy manome baiko, manana finiavana ny ianao dia mahavita zavatra e, satria le tahotra efa napetraka ety ambony eto hoe raha vao tsy mahazo an'le baiko avy aty lehibe anareo nareo dia tsy afaka manatanteraka. Dia ndrasany ho faty zany vahoaka malagasy jereko, efa betsaka anie zay maty zay, efa betsaka anie zay zavatra tsy mety eto amintsika zay. Dia zay ve ny andrasantsika eto Madagasikara? Fa ny zavatra atao zany ao anatina sehatra maro isan-karazany dia tsotsotra no hoe fametrahana io rafitra hita maso io sy arahana. Hoe raisika amin'izay le resaka trabona ny vahoaka malagasy hitatsika zao mbola mitohy satria mbola misy rotsakorana foana. Midina zany avy hatrany tsy miandry an'izay baiko izay ny ministry ny fahasalamana, ny ministry ny ponina any amin'ireny toeran'ireny mijery an'le olona hoe firmo aza io zao tsisy mibaiko any BNGRC fa tonga dia avy hatrany izy dia mandray ny andraiky ny tandrify azy. Dia rehefa tonga le andraikitra le tandrify azy hoe mitondra an'ireto olona ireto zay efa rodana fananana, rodana trano, tratrany tondra-drano miakatra eto amin'ity toerana ity, lay toerana metrahana azy miandry amin'ny ministera mponina ave, miandry amin'ny ministry mponina ave. Fa tokony tonga dia izay le asa hoe reto tsika hoe tsy manana an'izany vinanasy zany mihitsiny. Jereo daholo ny firenendehibe rehefa misy ny zavatra zay loza voajanahary efa misy toerana foana ametrahana azy ireny. Fa ny antsika rehefa tratran'le loza voajanahary dia ampidirany amin'ny sekoly fanabeazana fototra aloha ireo dia tapao ny fampianarana, dia zanak'ry zareo mianatra dia manovo fahalalana, dia anaovana oeraoera be hoe nahazo zao diplôme izao sy ny sertifika ohatr'izao. Zay le zavatra misy eto. Fa le zana-bahoaka teo ny tapahana herinandro le miaingy fotony. Fa raha nanana fotoany apetrao mazava ry sekoly fanabeazana fototra rehefa arak'izay sekoly zay, ny kianjan'ny tafo dia nanaovana fanatanjahantena, fa tsy natao fialokalofan'ny olona otrabona. Ohatr'izany ihany koa ny any amin'ny faritra hafa ny fiangonana lasa tafiditra ao anatin'ilay miditra ato aloha ny trabona ao anatin'ilay izy. Izay ny zavatra rehetrarehetra mila hitsitsika io ary manaraka an'le rafitra tena izy isika hoe izao ny zavatra misy dia zao ny zavatra apetraka, dia manaraka an'izany avokoa ny vahoaka rehetra. Ny vahoaka rehetra re efa tenenareo miopefinareo mihoatra ny tokony hodronareo dia maninonareo satria izay le rafitra. Fa maninonareo rehefa ao anatin'ilay izy tsy manaja an'ilay izy, satria misy tombontso hafa ao. Za tsy teny mihitsy ny momba ny raha famonona ny be ny tanana tany Andriamboangy moa iny, tsy resaka momba an'iny
ny vonoa ny anadahany ve tsy anjarako zay fa anjara ny fitsarana izy mahita hoe sy ny mpitano filaminana hoe rehefa izao de zao de miditra aloha de mitovy fanadiadiana fa tsika tsy tsara ivelany fotsiny hoe ay de famono aterina ve ay ve de tsy izay mikasika ny famonoana ny raisa dia hoentina eto anatrehan'ny fampanoavana raha ampitso ireo olona izay efa voasambotra sy natao fanadiadiana teny anivon'ny brigade criminelle. Eto ihany koa dia mafisinay fa tafiditra anatin'ny politika izay napetraka ny ministeran'ny fitsarana ny fanenjehana ny famonoana olona ka tsy andeferana mihitsy zany fa rehefa entina eto anatrehan'ny fampanoavana ny olona izay voaroroy amin'ny resaka famonoan'olona dia ampidirinay amponja avy hatrany ary raha misy ny fangatahana fahafana vonjimaika dia misakana izahay eto amin'ny fampanoavana.